hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Ampifaliana trano no iarabana ianareo manaraka izao fandarana fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Lesona 12 sika izao amin'ity 3 volana farany amin'ity taona ity. Dika izany fa fotoana fotsy dia ho tapitra ny taona 2024 ary hiditra ny taona vaovao 2024 sika raha sitrapon'ny Tompo ary andinika aloha hevitra vaovao indray. Nandritra an'izay 3 volana farany tamin'ity taona ity izay dia nianatra trano ny bokin'i Josoa isika ary nandinika manokana ilay lohahevitra ankapobeny hoe lesona momba ny finoana ao amin'ny bokin'i Josoa. Anio ny lohateny izay hodinentsika amin'izao lesona 12 izao dia hoe mahatoky Andriamanitra. Eny tokoa marina izany, mahatoky Andriamanitra. Afaka atao lohateny isan-kerinandro izany, toetran'Andriamanitra mahatoky. Fa ny toko sy andiny izay jerentsika manokana amin'ity androany ity dia ny andininy 3 ao amin'ny Josoa toko 20 dia avy eo toko feno amin'ny Josoa 13. Ny naminareo mpanomponareo Dr Jean-Jacques Andriamparana no miaraka aminareo eto anio izay tsy haivina trano fa tsy mpampianatra akory ny tenanay fa mpiara-mianatra aminareo ihany. Alohan'ny anomboantsika ny fiara-mianatra ary dia manasa antsika rehetra hiaraka mivavaka ankehitriny. Raha ianao izay ny an-danitra misaotra anao hatrany izay noho ny tombonandro izay menao anay tsiraray avy izao ka afaka misitraka ity fotoana ity izahay. Misaotra anao izay no ireo lesona momba ny finoana avy amin'ny bokin'i Josoa izay efa diva hifarana ankehitriny. Mangataka izay Tompo, mangataka ny fananao masina mba hitari-dalana anay sy hanome anay fahazavan-tsaina ary hanokatra ny fonay mba handraisanay ny lesona sarobidy izay tianao anay amin'izao anio izao. Ary engany Tompo, ny fananao masina izany no hanampy anay mba hatoky anao bebe koa hatrany eo amin'ny fanompoana anao sy ny fizarana filazantsara amin'ireo manodidina anay. Tao manokana ary ity namako izay miaino ny Hope Fire Radio ity, da io izy amin'ny fiainany rehetra ary ianao no amahy ny zavatra rehetrarehetra izay mety olana eo amin'ny fiainany hiditra an-tsehatra mandrakariva aminy. Fa tonona ary izao vavaka izao Tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ny tsejerintsika dia tena tsara be satria mamitana manontolo an'ity lesona ity izany. Dia ny averintsika izany tsejery izany tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Josoa toko 20, ny andiny 17. Izay ilay maha-Andriamanitra mahatoky azy. Izay ambarany dia tanterahany. Tamin'ny lesona lasitsika dia nandinika ny Josoa 20 sy ny olana izay nitranga no ny fahatsongevitra teo amin'ny vahoaka ary ny anarantsika tamin'izany fa mampidoza ny fanaovana tsoakevitra aingana loatra mikasika ny fihetsiky ny hafa sy ny zavatra ataony. Ary eo anatrehan'ny olana dia zava-dehibe ny fifanantonana sy ny fifampiresahana. Empiantohana amin'izao lesona izao dia tiako ny hanao fanamarihana kely hoe ny fandalinana amin'ity herinandro ity dia maka lesona avy amin'ny fahavitan'ny fizarana ny tany Kanana ho an'ny Israely sy avy amin'ny lahateny fanaovam-beloma izay nataon'i Josoa izay misy fizarana roa eto. Ny fizarana voalohany amin'izany lahateny izany dia ny toko 3 farany amin'ny Josoa 20 ary ny fizarana faharoa dia ny Josoa 13. Noho izany dia zaraintsika 3 ny famerenana ny lesontsika androany. Fizarana voalohany dia hoe Andriamanitra mamita izay atombony. Izany dia raisintsika avy amin'ny lesona lahady ary mandrakotra ireo andininy 3 amin'ny Josoa 20, ny andiny 13, 14 ary 15 izay hojerentsika akaiky koa rehefa mandalina an'izany fizarana voalohany izany sika. Fa izay natomboka Andriamanitra dia fitainy hatramin'ny farany. Ny fizarana faharoa dia hoe
ny fanekena dia mila fikojakojana. Izay ny lohateny omentsika azy indray. Rehefa azo izay rehetra ny ilaina dia tela azy tsika hoe tapitra treo, vita aloha ny amin'iny. Tsy izany nefa ny tena izy fa mbola misy toyny. Na dia manana fandresena atsika dia mbola misy fikojakojana n'io fanekena io. Ho hitantsika fa eo amin'ny lesona alatsinainy sy talata ary alakamisy izay zavatra izay hoe mila fikojakojana ny fanekena. Ny fizarana fahatelo farany dia ampitondratsika lohateny hoe ara-drarina sy voafetra ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany dia avy amin'ny lesona alarobia. Kanefa na dia eo aza ity resaka fandresena sy ho avy ananana ity, dia misy fampitandremana mafy mba tsy hialana amin'Andriamanitra na tsy hanaja izay nomeny. Noho izany tsy maintsy mijery izany sika ary tady fampiarana eo amin'ny fiainana ihany koa. Izay ary ny teny fampidirana lesona androany mandeha ny fotoana fa dia hiroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany isika. Ny fizarana voalohany dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra mamita izay atombony. Eny ary andeha isika aloha hamadika amin'ny Baiboly dia hamaky izay voasoratra ao amin'ny Josoa 2:20 ny 9:7 ka hatramin'ny 10:7 ary tiako ny hamaky antsika izany miaraka raha ohatra ka afaka misy fahafahana hamakiana izany eo anoloanao eo na telefônina izany na ny Baiboly dia andeha vakintsika ny Josoa 2:20 9:7 ka hatramin'ny 10:7. Izao mivaka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay efa nianiana nomena ny razany ary nandova izany izy ireo kanonina teo. Dia nomeny Jehovah fitsaharana amin'ny manodidina izy arak'izay rehetra nianianany tamin'ny razany. Ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra na hajanona teo anoloany fa nataon'i Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Izany teny izany mpiara-mianatra malala dia famotinana ny tantaran'Israely manontolo ao anatin'ny 3. Tena hoe izay rehetra nampanantenain'Andriamanitra dia tanteraka avokoa izany ankehitriny. Nanjary nonona teo amin'ny tany izy ireo ary mazava ho azy fa indro eo amin'ny toerana misy azy Josoa ankehitriny mijery ny lasa misaintsaina ny hatsara-pon'Andriamanitra rehefa atombotra ny fiafaran'ny fiainany. Efa ho tapitra ny asan'i Josoa. Fa raha mijery ny lasantsika ihany koa tsika, move antsika afaka ilaza ankehitriny fa hoe mahatoky sy tsara ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ao antsika. Maninona moa raha resantsika momba ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ao an'Israely? Oviana no nyresahana voalohany momba n'izany fisian'ny firenena Israely izany, voalaza amin'ny soratra masina. Andeha ho jerentsika ny tantara ary dia hiverina avy hatrany any amin'ny Genesis 12 tsika izany izao. Raha nanao kajikajy kely aho dia hiveriko fa zavatra mahaliana izany. Fa rehefa nilaza ny Baiboly hoe ny zavatra rehetra nataony dia tantara lalina izany. Andeha ny kajitsika ny fotoany. Avy eo amin'ny antson'Andriamanitra ny Abrahama izay hita amin'ny Genesis 12 ka hatramin'ny Genesis 12 dia misy 500 taona. Raha tianao dia azontsika tao ny kajy. Ny antsonan'i Abrahama hatreo amin'ny naterahany Isaka dia 520 taona. Vakio Genesis 20 ka hatramin'ny 4, Genesis 1:25. Rehefa tao ny elanelan'ny 100 taona niterahan'i Abrahama ny Isaka sy ny taona ny ala tany arana 570 taona dia manome an'io 520 io. Manomboka ny fotoana Isaka hatramin'ny Jakoba indray dia 80 taona. Azontsika vakiana ny Genesis 5:20 izay milaza fa 80 taona Isaka no niteraka ny Jakoba. Manomboka amin'ny Jakoba ka tonga any amin'ny fidinan'ny Israely nakany Egipta indray dia 310 taona. Dia afaka antsika vakiana ny Genesis 7:7 ny 7 izay ilazan'i Jakoba ny taonany rehefa niditra ny Egipta izy niseho teo anatrehan'ny Farao. Dia avy eo ihany koa ny fotoana izay nitoerana sy nijaliana tao Egipta dia efa fantatsika fa 370 taona izany araka voalaza ny Exodus 12 ny 7 sy 1:7. Hatreto izany rehefa ataontsika ny kajy manomboka amin'ny vanim-potoana izay niantsonan'i Abrahama ka hatramin'ny nialany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta dia nisy 520 taona miampy 370 taona. Izany hoe 570 taona izany.
Milaza zany ny baiboly fa 500 taona marina nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ny tantara hatreto, ary nivoaka ny tany Egipta izy ireo arak'izay nilazan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'izay fotoan'izay rehefa tapitra zay 700 taona zay. Ka misy tantara 500 taona zany zay nitantsika hatreto. Ankoatra izany noho ny tsy fatokian'i Israely dia nahazo sazy niodikodina andalana 700 taona reto zanak'Israely reto. Zay dia azontsika vakino amin'ny Nomery 4:4. Zany hoe zany raha ampiana ilay 500 taona ampiana ilay 700 taona dia manome 500 taona. Hatreo zany tantara aloha hatreto. Tapitra zany le fiodikodonana zany eo amin'ny 500 taona. Malina ihany koa ny voalaza ao amin'ny Josoa 4:7. Kaleba dia nanao zao fanambarana zao hoe 700 taona aho tamin'ny tsikilovana ny tany, ary fantatsika avy amin'ny madamo eto fa izy no zokony tamin'ireo mpitsikilo mahatoky ireo. Ka i Josoa dia tokony ho 300 taona. Fifarana ilay 700 taona zay sazy niodikodinana tamin'ny fotoana io. Nanambara koa Kaleba ao amin'ny Josoa 4:7 fa 500 taona zay ny lasa izy no niantsona azy ireo isafitany tamin'ny fotoana io. Eto zany dia 570 taona zany Kaleba amin'ny fotoana io, ary 570 taona Josoa. Ary niditra tao amin'ny tany Kanana izy ireo 570 taona tateoriana. 570 taona Josoa tamin'izay ary maty tamin'ny 700 taona izy, zany hoe nisy fotoana zany 530 taona zay elanelana zay. Zany hoe raha tao zany nikajy hoe manomboka hatreo amin'ny fotoana zay afatesan'i Josoa io dia ahitana 570 taona miampy 70 taona miampy 570 taona miampy 530 taona. Zany hoe 570 taona zany ny tantara manomboka teo amin'ny antsonan'i Abrahama ka hatramin'ny farany fiainan'i Josoa eto, zay anambaran'i Josoa an'ity teny ity. Ary afaka mijery ny lasy Josoa nanomboka tamin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba ary ireo taranaka rehetra ireo, ny Eksodosy, Mosesy ary ny zavatra rehetra nitranga. Ary afaka nilaza izy hoe tsy nisy teny latsaka na dia iray aza tamin'ny teny sorehetra izay natokany vavan'i Jehovah. Tsy nivadika tamin'ny teniny 100 Andriamanitra tamin'ny lalana rehetra. Izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny tsy fahampiana sy ny tsy fahatokiana izay hita eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, ny fikomiana, ny fimonomononana, ny tsy fankatoavana. Kanefa dia tsapa mandrakariva fa tsara Andriamanitra. Ny andalana voalohany amin'ny lesona Lahady dia misy an'izao naoty izao hoe ao amin'ireo andinin'ireo no misy foto-kevitra faratapon'ny boky ary mamintina ny hevitra teolojika ao aminy. Asongadiny ny iray amin'ireo loha hevitra lehibe indrindra ao amin'ny boky manontolo, ny fatokian'i Jehovah amin'ny fanekeny, izay mihazona ny teny fikasany sy manatanteraka ny fianianany. Hatreo dia hoe fizarana fo io koa no mamintina ny votoatin'ny boky manontolo. Raha tsikaritra fa ao anatin'ireo andinin'ny telo ireo dia nanamarika ny lesona fa ny teny hoe rehetra dia miseho inenina ao anatin'ny andinin'ny telo monja. Noho izany eo amin'ny indroa isaky ny andininy zany no iverena zany teny hoe rehetra izany. Izao rehetra zao, rehetra. Ary dia manamarika koa rehefa nandinika an'ity teksta ity fa nitovy ihany koa ny isan'ny fotoana izay nitsehony hoe Jehovah na ny mpisolo anarana anehoana zany Jehovah zany toy ny hoe izy. Mitovy inenina ihany koa ny fiverimberena zany. Noho izany zany ao anatin'ny andinin'ny telo dia manana fanondronan'i Jehovah inenina ianao eo amin'ity toko ity, eo amin'ity andininy ity, ary fanondronany hoe rehetra inenina. Nanao ny rehetra Jehovah, nanao ny rehetra izy ary natanteraka ny rehetra. Toa tsy misy fomba mahazava kokoa ilazana fa ho an'i Jehovah ihany ny fandresena sy ny voninahitra voatokana ho azy ary mahatoky tamin'ny zavatra rehetra izay nataony izy. Ny fidiran'Andriamanitra antsehatra sy ny fahatokiany irery ihany zany no antoky ny fahombiazan'Israely rehetra. Dia toy izay ihany koa mpiara-mianatra malala amin'ny famonjena antsika. Voalaza ao amin'ny Efesiana 2:5 sy 6 hoe fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irery. Avy amin'Andriamanitra rery ihany izany famonjena antsika izany. Noho izany tsy afaka mijery ny lasa izy ireo ary milaza hoe nanao tsara izahay.
tsy afaka anao an'izany, tsy naharesy ianao. Tsy nisy zavatra ray nataon'Israely tamin'ny heriny manokana, fampanantenan'Andriamanitra sy fanatanterahana n'izany fampanantenana izany avokoa ny zavatra rehetra izay niseho. Ary ankehitriny izy ireo dia afaka mankafy fotsiny ny vokatry ny asany, ary miverimberina trany ny hoe rehetra izay no teny fototra lehibe eto amin'ity andininy ity. Everika fa ao amin'ny lesona amin'ity herinandro ity dia afaka manao fampiarana eo amin'ny fiainana manokana ianao mandritra n'ity dingana rehetra ity. Ohatra, soratako eto izany zao dia hoe ilay Andriamanitra nampanantena sy nanome Kanana ho an'i Israely dia naharitra 580 taona vao nahavita an'izany. Dia nampanantena izy fa hanome any Kanana any an-danitra koa ho antsika. Dikan'izay zany tsy miala amin'ny fanatanterahana ny teniny Andriamanitra fa tanterahany zato isan-jato izany teniny izany, na dia misy fotoana ohatrany hoe mitaredretra araka ny fiheverantsika azy. Efa nojerentsika tamin'ny lesona teo aloha ihany koa ary iverenantsika indray izany ankehitriny fa ny traikefa manontolon'ny Israely nanomboka tamin'ny fiantsoana azy, ny fananganana azy, ny lalàn'Andriamanitra, ny fitoerana masina, fipetrahanao Kanana, ny fandroahana, ny rehetra araka izay voalazan'ny soratra masina dia ohatra ho antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Koa toy ny maha-karazan'ny Kristiany Josoa, Kanana koa izany eto dia karazana fiainana mandrakizay sy tany nampanantenaina izay omen'Andriamanitra ho amin'ny vahoaka ny mahatoky rehetra amin'ny farany. Noho izany amin'ny fomba mitovy amin'ny nanana ny traikefa ara-baky teny dia manana traikefa ara-panahy isika izay ho avy tsy ho ela ary ho ara-baky teny koa ao aoriana. Rehefa mijery ny fampanantenana toy ny eo amin'ny Jaona 5:20 izao izany vaky ny teny izany antsika tsenjery hoe aza malahelo ny fonareo. Minoa n'Andriamanitra ary minoa koa ohatrany ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa handeha hamboatra fitoeranareo, ary handeha hamboatra fitoeranareo dia ho avy indray ka handrainareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Dia izao ny zavatra tsapako, tsy hoe tononkalo fotsiny nataon'i Jesosy teto fa manao fampanantenana izy, ary amin'ny fomba mitovy amin'ilay fampanantenan'Andriamanitra dia izao ny voalaza hoe anomana toerana ho antsika izy. Nampanantena mihitsy izany Andriamanitra eto fa anomana toerana ho antsika ho an'izany toerana sarobidy any an-danitra izany. Ary hitantsika fa tanteraka tokoa izany teny fampanantenana izany teto amin'ity tantaran'i Josoa eto ity, fa tsy hoe nomena ny tany fotsiny izy ireo fa nomeny fandresena tamin'ny fahavalony ihany koa izy ireo. Koa misy zavatra be dehibe koa hitantsika izany rehefa manao fampitahana ara-panahy isika fa tsy manome fampanantenana ny lanitra fotsiny izy fa manomana antsika koa ho an'izany lanitra izany ary manome antsika ny toetra tahaka ny Kristy amin'izany rehetrarehetra izany. Hitanao izany fa voalaza mialoha ao ny zavatra izay ataon'Andriamanitra ho antsika ary tsy maintsy tanterahany izany. Ao amin'ny testamenta vaovao dia manamafy an'izany Tesamentanina voalohany 2:10 manao hoe matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Filipianina voalohany 2:9 koa dia milaza an'izao hoe ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Misy hevitra sy tonina dia hoe ilay Andriamanitra nampanantena sy nanome tamin'ny testamenta taloha dia mampanantena ihany koa ary manome ho antsika ankehitriny izany teny fikasana izany dia ilay tsara lavitra, ilay tanàna vaovao, ilay Jerosalema vaovao izay ampanantenan'Andriamanitra ho antsika. Tanterahany izany, tsy tantara fotsiny izany fa fampiarana ara-panahy izay asehon'Andriamanitra tanterahany zato isan-jato eo amin'ny fiainantsika. Izay indray ara fizarana voalohany fa mila mandeha fizarana faharoa tsika. Fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe ny fanekena dia mila fikojakojana. Afaka mieritreritra ianao fa ny toerana lojika amarana bokin'i Josoa dia izay fanambarana an'ireo andininy telo ireo izay. Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Dia avy eo dia ambara hoe ary dia maty Josoa. Dia izay. Raha ny lojika izany dia tokony hoe eo ny tapitra ny bokin'i Josoa. Fa tsy izay. Tsy mifarana hatreo ilay izy. Fa mitondra antsika eo amin'ny 7:20 indray izao ny lesona. Rehefa avy ny tantara ny tantara rehetra io izy, hoe izany rehetrarehetra izany dia tanteraka avokoa tsakany sy andavany.
dia miditra eo amin'ny Josoa 3:20 vakitsika anie zany ary rehefa ela taoriana nanomezan'i Jehovah fitsarana ho an'i Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra nanodidina, ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, dia natsoiny Josoa ny Israely rehetra dia ny loholona sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpife azy ka hoy izy taminy, efa zoky olona aho zao ka mandroso fahanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra izay teo anoloanareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo. Indreo efa voazarako ny lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatrany Jordanina mba amin'ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo, izy no androaka ireny eo anoloanareo dia hampiala azy eo anoloanareo ary andovan'ny taniny ianareo arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Ny mahaliana eto ireo mpiara-mianatra malala dia izao, ambaran'i Josoa hoe netiko soma tsara tamin'ny fitarehan'ny tompo ianareo, nanaiky aho ary nanome anareo ny anjara-taninareo rehetra, ary izao ny fotoana efa ho afatesako izao. Mety eritreritra ianao hoe eny ary efa madio izany izao ny tany, efa malalaka, afaka mipetraka tsara, kanefa dia izao toy ny hoe mampita afana indray Josoa, mampita tehina indray izy Izao ny voalaza teo hoe na dia efa tanteraka tamin'ny herin'Andriamanitra aza ny fandresena, dia izao mbola misy firenena hafa ihany izay mbola tokony ho esorina. Dia mametraka fanontaniantsika hoe marina raha ve izany fa fandresena ve izany ny azon'ny zanak'Israely teto sa tsy fandresena? Mazava ho azy fa fandresena no azony satria nomen'Andriamanitra ho lova ho azy ireo ilay tany. Ary ankehitriny dia milaza fotsiny izy hoe mandehana midira aho. Izao no ambaran'ny lesona latsinainy andalana fahatelo hoe nomen'Andriamanitra fitsarana tamin'ny fahavalon'ny Israely, saingy mbola misy firenena sasany izay tsy maintsy mbola horohana. Tsy zavatra efa vita ka zava-misy tsy azo ovana intsony tsy akory ny fandresena ho an'i Israely, fa miankina mandrakariva amin'ny fianteherany tsy tapaka amin'ny fahatokian'Andriamanitra sy ny fanompiny efa vonona izany. Izao koa no voalazany lesona latsinainy andalana voalohany hoe tsy azo fotsiny amin'izao ny fahombiazana, mifamatotra mandrakariva amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Koa namarina aza fa noho ny fahatokian'Andriamanitra tamin'ny Israely no nazahoana ny tany dia tsy voafetra ny mety ho fivoarany toe-javatra amin'ny ho avy arakaraka ny fitondrantenan'i Israely. Ho vitan'i Israely ve izany hiaro amin'ny efa azony? Men'Andriamanitra ho lova ny tany ary tsy maintsy raisina izany. Taka izany koa ny famonjena, efa tanteraka amin'ny Kristy izany, kanefa tsy maintsy raisina sy hiainana. Tsy asantsika nefa ny mamita an'izany asa izany, fa Andriamanitra nanomboka izany ary izy no hamita izany ao amintsika. Rehefa mijery an'ilay Filipiana 1:9 isika tamin'ny faran'ilay fizarana voalohany izany dia izao ny voalaza tamin'izay fotoana izay hoe ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara atao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavin'ny andro Jesosy Kristy. Dia milaza mazava tsara izany tompo eto fa izy izay nanomboka asa tsara, izy no hamita ny zavatra rehetrarehetra. Asanao ve izany ny mamita azy? Tsy asanao ny mamita an'izany, tsy asako ny mamita. Jesosy no hamita ilay asa, izy no nanomboka azy ary dia mbola izy ihany koa no hamita izany mandra-pahatonga ny andron'i Jesosy Kristy. Ary rehefa miditra amin'ity hevitra momba ny fandresena ity ianao dia tsy maintsy miresaka ny azo fijaliana. Moa ve Paoly izany tsy nahatakatra ny azo fijaliana rehefa nilaza hoe nanomboka ny asa tsara? Inona no tiana ho lazaina eto hoe manomboka? Tsy efa vita ve izany? Ary izany no zavatra resahana eto hoe ahoana ho isika? Marina ve? Ohatran'ny hoe misy fanoherana mahaliana izany, fa ny asan'ny famonjena dia efa tanteraka atao amin'ny tenan'i Kristy, kanefa dia izao mbola misy dingan'ny fitomboana manomboka indray eto, mitranga noho ny asa efa vita io, ary izay indrindra no resahana eto. Feno ve izany ny fandresena sa tsy feno an'i Israely? Feno ilay fandresena, satria Andriamanitra no efa nanome azy ireo ny tany, kanefa izao mbola misy ady tsy maintsy hatrehina. Ary izany dia toe-javatra mahaliana fa tanteraka ny asan'ny famonjena amin'ny tenan'i Kristy, kanefa mbola misy dingana fitomboana izay mitranga noho io asa izay efa tanteraka io. Vaingana ny jery indray ny tantaran'i Jonatana sy ilay mpitondra fihediny izay voalaza ao amin'ny Samuela 2:7. Ary raha fitipitiana dia izao ny voalazan'i Jonatana hoe eno izao izao ny fanarahana iseho anatrehany Filistiny sika, ary raha milaza an'izao sy toy izao izy ireo
dia izay no famantarana ao antsika fa efa natolotr'Andriamanitra eo ampilatanantsika izy ireo. Jereo tsara ilay tenin'i Jonatana eto hoe efa natolotr'Andriamanitra amin'ny endrika lasa zany passé, toy ny hoe efa vita na dia tsy mbola vita aza. Andeha ny vakitsika mihitsy ilay teny ao amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra za amin'ny Samuela voalohany toko 7 io, ny 9 sy ny 10 vakitsika hoe ary eo Jonatana endro androso ao amin'ireo olona ireo sika ka iseho aminy, ary raha hoy izy andraso mandra-patongana eny aminareo dia hitoetra ao amin'izay hitoerantsika ihany sika fa tsy hiakatra eny aminy. Fa raha ho kosa izy mekary ety aminay dia hiakatra isika fa efa natolotry Jehovah efa tanantsika izy, ary izany no famantarana ho antsika. Ary be dehibe no hitantsika ny amin'izany. Izao ny zava-dehibe izay hitantsika eto hoe tanteraka ny fandresena satria efa nampanantena an'izany Andriamanitra, na dia mbola misy firenena hafa etsorona aza. Izay ny zavatra misy eto ankehitriny. Efa nresaka izany sika tamin'ny lesona voangana hoe misy fahasamihafana ny hoe mandova ny tany sy ny hoe maka ny tany ho fananana. Ny mandova ny tany dia fampanantenana izay omeny ray aman-dreny. Eto izany mampanantena lova Andriamanitra izay mbola tsy azo arabaky teny ilay izy kanefa azo antoka fa ho azo, ary dia miaina amin'izay mahazanaka mpandova an'izay ilay olona. Ary toy izany ihany koa ny famonjena, nampanantena an'izany Andriamanitra ary dia anjarako ny miaina toy ny efa voavonjy. Toy izany ihany koa ny fandresena amin'ny ota, nampanantena an'izany fandresena izany Andriamanitra ary anjarako ny miaina tsy mankasitraka ny ota. Ary avy eo dia an'Andriamanitra ny sisa rehetra rehefa mifandray aminy tsy tapaka asan'Andriamanitra zany ary izy no amita izay natombony. Izany no miverimberina amin'ity fandiniantsika eto te, fa nataon'ny Tompo nininana avela honenana ilay ampahany amin'ny tany mba ho afaka miditra amin'izany fandresena izany sika, ary anambara izany ho azy manokana, hiaina an'izany ho azy manokana. Noho izany tanteraka ilay fandresena nataon'Andriamanitra. Efa natolotra anareo ity tany ity, nitondra anareo eto aho izy Josoa, ity izany raisy fotsiny izany. Ary mety niteny izy ireo ngambany hoe tianao very ny andraisanay an'izany amin'ny herinay. Mety hiteny an'izay ngamba reto zanak'Israely reto, dia miteny Andriamanitra hoe tsia, amin'ny heriko ihany hozy Jehovah, amin'ny heriko ihany sy amin'ny fandresena izay omeko ihany no azahoana an'izany. Hiady ao anareo fa tsy maintsy miditra ianareo ary mizaka izany tany izany ho anareo manokana. Izay indray ny fizarana voalohany iny, fa hiditra avy hatrany eo amin'ny fizarana faharoatsika. Ny fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe mila fikojakojana ny fanekena. Mila mirositsika eto. Manatitranitra indray Jesosy zany eto, mamerina ny fitandremana lalàn'Andriamanitra. Noho izany rehefa tantaraina indray ity fandresena ity dia misy fampatsahivana fa mitaky fikojakojana ny fanekena, arak'izay hitantsika eto amin'ity lohateny ity. Dia neo vakitsika ny Josoa 3:9-10 hoe zao ny voalaza: dia mahereza tsara ianareo, hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna, mba tsy hivelinareo hiala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba tsy hakenesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'ny Andriamanitra dia aoka tsy hotononareo na ampiananareo akory, ary aza manompo azy na miankoko anatrehany, fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no fikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary tsy nisy olona nahajana teo anoloanareo mandraka androany. Ny lehilahy iray eo aminareo manenjika ny arivo, fa Jehovah Andriamanitrareo, izy no miady anareo arak'izay nolazainy taminareo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tiany Jehovah Andriamanitrareo. Dia avy eo dia manohy miresaka momba ny mahazava-dehibe ny fikojakojana indray Josoa. Mahaliana ilay filazan'i Josoa amin'ny 9 hoe noho izany tsy milaza izy hoe aoko ny mailo tsara ianareo hitandrina, fa izao ny ambarany hoe aoko ny mahery tsara ianareo hitandrina. Maneho izany fa toy ny asa fahasahiana ny mitandrina lalàn'Andriamanitra, tsy hoe mitandrina fotsiny fa mila mahery fo mitandrina an'izany. Andeha ny anao fampitahana amin'ny fiainantsika andavanandro sika eto hoe eo amin'ny fiarahamonina mosy antsika. Indraindray na dia amin'ny fiangonana aza, ny fijorana fahamarinana amin'izay fantatsika avy amin'Andriamanitra dia mitaky fahasahiana manokana. Tsy tonga ho azy izany, tsy hoe mitandrina fotsiny,
fa izao tsy maintsy mahery fo koa. Mety tsy hevitra izany ho tsara ny rehetra fa ianao dia izao aza miraharaha izay fiheverany ihany, izay ataony ihany, izay jereny na izay enony eniny ihany. Maiza mahery fo, mijoroa amin'ny tompo mandrakariva. Araka ny lazaintsika, mitaky fokojakojana ty fanekena ity. Indraindray manko rehefa tsy misy ilay fanoherana mivantana, dia eo no misy ny loza ra-panahy lehibe izay miseho. Mora ny manao marimaritra iraisana, mora ny mifangaro amin'ny fomba izay fiainan'ny hafa, mora ny mampiana tsikelikely izany famarinana izany eo amin'ny fiainana. Ary izay no antony ampirisihany Josoa andreto vahoaka Israely reto hoe hifikitra amin'i Jehovah, ho tia azy amin'ny fony rehetra, ary hitandrina lalàny tsy amin'ny tahotra fa amin'ny fitiavana. Nosarahany Josoa ho amin'ny tena zava-dehibe ny sain'ireto mpitarika reto, dia izao ny ady ataon'izy reto manomboka hatreto dia ady ara-panahy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Noho izany dia tsy maintsy mihazona ny maizy azy manokana ny Israely. Toy ny hoe tsy maintsy mahery ianao ary mijoro ampahatsorana ho an'izay fantatrao fa marina rehefa miditra amin'ity tany ity ianao. Izao ihany koa no azoko nitsoahana avy amin'izany fa hoe ny vahoaka an'Andriamanitra dia ao anatin'ny loza ra-panahy lehibe indrindra rehefa miatrika fanoherana kely izy ireo. Everika fa fantatr'Andriamanitra fa toy ny ty amin'ny era-batana iny dia ilaina ny fanazarahantena, fanoherana. Ilaintsika izany ho antsika tsiraray avy, ho an'ny nofontsika, ho an'ny taolantsika. Izany fanazarahantena fanoherana izany dia ilaina indrindra satria ety amin'ny tany pahavalo isika, ary na dia voafofofofo amin'ny fakam-panahy isika dia tsy afaka miala sasatra fotsiny na hipetrapetraka fotsiny tsy miady, fa hoe aveloany tompo no hiady ho antsika. Tsy milaza an'izany soratra masina. Fa izao no voalaza soratra masina Jakoba 5:17 hoe ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Mila mifamatotra amin'ny tompo izany ianao ary fikirinao izy amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy manohy miditra amin'izany firaisana izany ianao, tsy maintsy mihazona mafy azy ianao, sady mamela an'Andriamanitra hiasa ihany koa hiady ho anao. Izay ny fomba izay ampivelarantsika ny toetra. Ny fitsapana farany manko dia fitsapana ny toetra io, ary ny toetra dia tsy mivelatra amin'ny fipetrahana fotsiny eo andalam-pijerijerena eo, fa tsy maintsy misy an'izany fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra izany raha tiantsika ny ho mpandresy. Indraindray dia maniry isika hoe nahoana Andriamanitra ny tsy manao ny zavatra rehetra fotsiny, nahoana izy ny tsy miditra antsehatra amin'ny fahalemeko. Izao no tadidio, tsy afaka manery antsika hanao izany manohitra ny sitrapontsika Andriamanitra. Mila ny finiavantsika sy ny sitrapontsika izany, izay angatahana ny fanahy masina mba hibitsika ao anatintsika handray fanapahan-kevitra amin'izany. Mila mihaino fanahy masina isika. Indraindray isika dia milaza amin'Andriamanitra hoe tsy manohitra ny sitraponao za Jesosy, mandehana ary fehezo tsy izay nefa ny fisainan'Andriamanitra. Mila maneho finiavana sy mampiasa ny sitraponao ianao amin'ny fanaovana ny dingana, ny safidy rehetra, ny fanaovana ny zavatra rehetra amin'izany ady ara-panahy zany. Amin'ny lesona talata amin'ny andalana faharoa dia misy an'izao teny izao manao hoe ny loza mananontany an'Israely dia tsy avy amin'ny fankalahan'ireo firenena sisa azy, fa ny loza teraky ny fisaikazana aminy. Ny tena loza natrehan'Israely izany dia izao hoe ny fisaikazana amin'ireo firenena sisa izay tavelo ireo. Tadio tsara eto fa efa ao anatin'ny tany Kanana izy ireo. Ny fampitahana an'izao andro izao zany, izany fanambarahana izany dia tena misy hevitra lalina tokoa. Isika dia efa nandrain'i Jesosy Kristy ary efa nanandrana famonjena. Fa ny loza izay manantanika antsika dia ny fiverenana indray mity sy misakaiza ilay fanao mahazatra eo amin'izao tontolo izao. Tany sain'i Josoa ireo toe-javatra izay manome fisakaizana amin'izao tontolo izao ireo. Ao amin'io Josoa 7:20 sy ny Josoa 7:20 hoe mba tsy hakanaisanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ny anaran'ny Andriamanina dia aoka tsy ho tonononareo na ampiananinareo akory ary aza manompo azy na miankohaka eo anatrehany. Fa raha miempotra ianareo ka miray aminareo ireo firenena sisa ao aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary isy kosa ao aminareo. Ireo zany ilay fomba anankiray izay hitarihan'ny Satana atongan'izy ireo isakaiza amin'ireo firenena manodidina azy ireo izay miara-mipetraka aminy ireo. Dia avy eo antsika dia resaka indray lesona lakamisy, resaka momba ny fifikirana amin'Andriamanitra.
zao voalazany lesona lakamisy andalana voalohany hoe niany fomba izay tsy ahalatsaka ny Israely amin'ny fakapanahy fanompoatsampy sy ahafahany miala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy ny mitady mandrakariva ireo aza ao amin'ny fanekena tsy akory fa ny fampitomboana ny fanolorantena marina sy ny fatokiana amin'i Jehova. Ilay matoateny izay nadika hoe mifikitra na misarangotra amin'i Jehova izay eo ampiasaina koa ny ilazana ny fanekempanambadiana teo amin'ny lahy sy ny vavy na ny tsy nialan-drota tamin'ny Naomi. Raha vakentsika ny Josoa 13:9 dia manamafy an'izany hoe 9 hoe fa Jehova Andriamanitrareo ihany no ifikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Dia toy izany koa ny 11 hoe dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tiany Jehova Andriamanitrareo. Arentsika indray izany fa tsy zavatra vaovao izany fa roatra ka hoe ny fanompoatsampy ny fanambadiana amin'ny retsi-pino ny firotsahana ny fiainana ny firenena hafa reny fanao ny jentilisa reny izany izay no tanterahanao dia milaza mazava i Josoa eto hoe aza manao an'izany fa maherezy nareo hitandra ny lalàn'Andriamanitra ary mifikira aminy tiavo izy toy ny hoe tiavina amin'ny tena manokana ho an'ny tena mihitsy Andriamanitra ary mila misafidy ny hanolotra ny tena ho aminy isan'andro ary izay no lakilean'ny fandresena kristianina tsy hoe fanarahana fitsipika ivelany fotsiny fa ny ahalala ny tompo ny mitady izay hitovizana aminy ny mianatra akafi azy ary dia alana izany fandresena izany rehefa avy eo. Reto andiny manaraka reto dia mifameno ary manamafy an'izany fitandremana lalàn'Andriamanitra izany. Vakentsika ohatra Deutéronomie 10:12 hoe ary ankehitriny ry Israely eo inona moa ny ilain'i Jehova Andriamanitra ao aminao fa tsy ny atahotra ny Jehova Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Deutéronomie 4:5 dia hoe tiava an'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Jaona 4:15 raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Salamo 2:2 fa lalàn'i Jehova ny sitrany eny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina. Raha mpifandraisitsika izany ireo tokisy andiny izay mivakitsika ireo dia izao no azambara hoe raha tianao Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ny herinao rehetra dia izao ankatò azy ianao anao ny sitrapony ianao ary ampifaly ianao koa avy eo ilay fitandremana ireo lalàna ireo satria araka ny voalazan'ny Salamo ilay lalàn'i Jehova izay no anome fifaliana ao antsika ho sitratsika izay ary dia ho saintsaintsika ho azy andro aman'alina. Ary izay ny vokatra ilay fisaintsainana voajanahary raha tena mianatra miti an'Andriamanitra marina isika dia lasa misaintsaina ho azy an'zalan'Andriamanitra izany ary dia mora kokoa ny fanatanterahana azy, mora kokoa ny fankatoavana azy, mora kokoa ny manao sitrapon'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary dia afaka hitentsika hoe tiako ny manaraka ny lalàn'Andriamanitra. Tena kafiziko ny maha-kristianina ankehitriny. Izay indray izany ny fizarana faharoa amin'ity lesontsika androany ity fa hiditra avy hatrany amin'ny fizarana fahatelo isika. Ny fizarana fahatelo dia izao hoe ara-drarana sy voafetra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny farana n'ity resaka fahatezeran'Andriamanitra ity ny fanambaran'i Josoa. Ny vakentsika Josoa 13:4-5 ireo andininy telo farany izany. Josoa 13:4-5 izao mivakan'izany anaran'i Jesosy. Ary indro efa andeha ho amin'ny lalana falehan'ny tany rehetra aho izao ary fantatrareo ao amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinao rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra iray akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nilazain'i Jehova Andriamanitrareo anareo. Efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra, tsy nisy latsaka izy na dia zavatra iray akory aza. Ary tahaka ny efa nanatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehova Andriamanitrareo taminareo no anatanterahani Jehova aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingana anareo tsy eo amin'ity tany sonomen'i Jehova Andriamanitra anareo ity, amin'izay evadianareo ny faneken'i Jehova Andriamanitrareo izay nandidiny anareo sy andehananareo anompo ireo andriamanin-kafa ary ankofanareo anatrehany dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehova ary ho landringana faingana anareo tsy eo amin'ny tany soa izay nomena anareo. Ka mety eritreritra ianao hoe Josoa nahoana no tsy farahana amin'ny teny tsara, fa milaza izy fa imbetsaka izy no nilaza hoe ny tompo no efa nanao an'izao sy izao taminareo
ary raha ohatra ka manatanteraka an'izao sy zao nareo a dia voatazona izany a ary ho tsara ny zavatra rehetrarehetra fa mi'farona izy izy matoky eo am'lazan'ity teny ity ary tsy maintsy lazaiko izany zavatra zany fa ary ohatra ka tsy manatanteraka an'izany kosa ianareo dia araka ny abetsahany zavatsoa rehetrarehetra izay nomena anareo no abetsahany zava-dratsy ihany koa alefa aminareo ary amin'ny faran'izany loza zany dia roana hiala amin'ity tany ity koa ianareo taka ny kananita raha lasa kananita ianareo ankehitriny dia roana taka ny kananita zay zany raha adika ilay fomba fiteny zay nambaran'i Josoa teo noho izany zany manana ty fampitandremana mafy momba ny fahatezeran'Andriamanitra ity izy ary everika fa aradrariny sy mifandanja ihany a ny anao amin'izy ireo izay nataony tamin'ny hafa ihany koa tsarovy fampiarana fa ny tompo tamin'ny fametrahana ny Israely tao Kanana dia fampitahana ny fampanantenana ny Kanana ny an-danitra misy ihany koa ny fampitandremana fa mety tsy azo an'izany isika noho ny tsy fankatoavana ary andringana na dia kristianina aza ny tompo nareo lazaina fa kristianina izay tsy tena manao an'izay tian'Andriamanitra ho tanterahana akory amin'ny fiainana tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra akory amin'ny fiainana ary ny fandringanana ny ratsy amin'ny farany a dia fotoana efa tandondonina eto izao ny voalaza ao amin'ny lesona alarobia andalana voalohany sy faharoa matahotra ny mandre fa andringanan'i Israely Jehovah satria hiteny io ihany no efa nampiasaina teo aloha ny lazana famongorana ny Kananita taka ny mahazo antoka ny fatanterahany teny fikasana nataon'i Jehovah momba ny fitahianan'i Israely no mahazo antoka ihany koa ny fatanterahanyireo ozona ao amin'ny fanekena raha mivadika ny faneken'i Jehovah ny Israelita dia tsy maintsy tanteraka izany ozona izany rehefa dinihana ny fandroahana sy ny fandringanana ny Kananita dia hita indray ao amin'ireo andinin'ireo fa Jehovah no mpitsara farany ny tany rehetra miady amin'ny fahotana izy ary na iza toerana hitany azy tsy nahamasina na nampahamendrika ny Israely ny fandraisany anjara miady masina taka ny tsy nahamasina ireo firenena jentilisa koa dia na dia nataon'i Jehovah fitaovana teo am-pelantanany aza izy ireo taty aoriana ho fitsarana ilay firenena voafidy miankana amin'ny savidin'i Israely ny atonga ireo fandresehana be voninahitra taminy ho lasa antoka amin'ny ho aviny tsarovy ny voalaza ao amin'ny Lioka 4:7 manao hoe fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony kapohana azy dia kapohana kely fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy ary amin'ny Apokalipsy 20 amin'ny farany arivo-taona dia hitantsika ny fandringanana ny ratsy fanahy ary imbetsaka no ilazaina fa tsaraina araka ny asany avy izy ireo ary antsoina hoe fahafatesina faharoa izay zavatra izay koa misy tandidona meloa zany eto fandringanana ny ratsy misy fampitandremana ao antsika eto ary verika fa zava-dehibe ny manamarika an'izany ny olona sasany rehefa mandre an'izany dia mety hiteny hoe masika loatra zany tsy aradrarina zany kanefa tsy izany Andriamanitra ny mametraka ny fipetra eto ary verika fa adinitsika fa itsika ny tompona andraikitra satria safiditsika ihany na tonga ilay fandringanana antsika amin'ny farany apetraka Andriamanitra mazava ny fipetra inona ny lazain'ny Baiboly eo amin'ny Obolana 9:7 zao ny voalaza ao hoe fa izay diso ahy kosa mampidi-doza ny fanahiny ary izay rehetra mankahala tia fahafatesana mazava be zany fa vokatry ny safidy zany ilay toe-javatra misy eo mila misafidy ianao no misafidy an'izao sy zao tsy afaka misafidy an'io ianao nefa tsy te hizaka ny vokatry ilay safidy ataonao toy ny hoe raha tianao ilalan'io dia tsarovy ilay hoe efa napetraka eo alohanao ny fiaina sy fahafatesana mifidiana ny ity ary izay indrindra no ataon'i Josoa eto tsy manminaviana izay nalehany reto vahoaka reto Josoa fa milaza kosa izy ireo hoe rasa misafidy an'izao lalana izao ianareo dia Andriamanitra no matoky anatanteraka an'izany eo aminareo amin'ny vokany rehetrarehetra amin'ny fandresena rehetrarehetra fa raha mifanohitra n'ity kosa ianareo mifidy aty zavatra ity kosa ianareo dia hianjady aminareo ireo zavatra maro samihafa na dia eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12 aza 9:20 dia ajaina hatrany izay safidy izay hoe izay manao ny tsy marina aoka anao ny tsy marina ihany izay maloto aoka mbola hialoto ihany izay marina aoka izy mbola anao ny marina ihany izay masina aoka izy mbola hiamasina ihany hitantsika fa misy eo mandrakariva izay safidy izay sy mivokatra izany tonga amin'ny famarana zao lesona zao tsika kehitriny ilay fanambarana farany ao amin'ny lesona zomany tiako zaraintsika marana zao fotoana izao hoe
maro ny olona voafitaka amin'ny fiheverana mahafinaritra tsipy ny satana fa lehibe loatra ny fitiavan'andriamanitra ny olony ka mahatonga azy tsy hijery ny fahadisoany. Ary ny loza lazainy dia tsy ho tanteraka rabaka tena akory fa nisy zavatra hafa nikendreny azy eo amin'ny fanjakany ara-panahy. Tsy marina izany fa diso, tena diso tanteraka. Tsy misy fitsipahamarinana na dia ray aza lavin'Andriamanitra. Jereny amin'ny tena endry ny fahotana ary milaza marimarina izy fa fijaliana sy fahafatesana no vokatra tsy maintsy aterany. Tsy mbola nanome ary tsy hanome naoviana famelan-keloka tsy misy fepetra ho an'ny mpanota Andriamanitra. Aminy izany karazam-pamelan-keloka izany dia fialana amin'ny fitsipahamarinana izay fototra iorenan'ny fanjakany ka mety hanaketraka ny fonindreo voary tsy mbola lavo. Raha tahiny ka tsy marina ny vokatry ny fahotana hita porofo mazava, atao ahoana no ino ny soa mety ho azo avy amin'ny fahadiovam-pitondran-tena? Ny hatsara-panahy tsy misy fahamarinana dia fahalemena fa tsy hatsara-panahy. Etsika dia manana an'ireo fahasamihafana mazava ireo hoe ny fampanantenana sy ny fanateran'Andriamanitra ny fampanantenana izay omen'Andriamanitra antsika. Ary mazava ho azy izany, izay no tian'Andriamanitra atao amintsika. Fa raha tia hanao zavatra hafa kosa ianao dia misy izany vokatra izany. Ko amin'ny farany amin'ity lesona ity dia tsy maintsy misafidy tsika hoe iza no tompontsika. Averiko indray fa izay no ivon'ny bokyn'i Josoa. Tsy misy na inona n'inona tamin'izany ny lazainy tsy ho tanteraka. Dia izay indray izany lesontsika androany misaotra antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ity lesona ity ka dia mametraka ny mandra-piresaka sy mandra-piaona antsika tsirairay avy amin'ny fotoana manaraka indray ary mirary sosady antsika rehetra ho tratry ny taona vaovao 2024. Iara-mivavaka antsika marana izao fotoana izao. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao nampafantatra anay fa miasy mikarakara anay ary manatanteraka izay rehetra mahasoa anay ianao, indrindra amin'ny ady ara-panahy izay atrehanay tsirairay avy. Ampianaro matoky anao izay Tompo, hifikitra aminao amin'ny fotoana rehetra ary anao ny sitraponao ho antom-piainanay ary fifaliana ho anay mandrakariva izany. Teo aminao manokana ity namako izay mino eto ity. Aoka ny fananao masina ny taridianana anay isan'andro san'andro ary aneo finiavana sy fahavononana izay anaraka amin'ny baikonao. Fa tonao izao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.